sakamiazava mitsangana ianao iza zandrindra no faniriny fonay ry tombo dia ny toetra mandrakariva ao amin'lainao mba ahitanay ny voninahitra ao isanandro efa na dia amin'ity tany fandalovana ity aza zahay dia fantatray fa manatrika anay ianao ary manarona anay amin'ny fahasoavanao, manarona anay amin'ny voninahitrao, manarona anay amin'ny fiantranao satria fa raha metoky anay nao fombanay mandrakariva ambarapatonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Dia misaotra indrindra tompo noho ny fitiavanao na dia ao zany tsy fahatanteranay rehetra. Dia tsy miova ny fitiavanao fa maharitra mandrakizay ary ataovy tsapanay indrindra zany mba ahafahanay mba tena feno ho anao amin'ny fiainana manontolo. Ary izany no angatanay aminao Andriamanitra rainay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao izay efa natolotra ao mpamonjy anay. Dia misaotra indrindra raha eo. Ankehitriny andry ny teninao zahay dia mitenina indrindra tompo fa mihaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao mamonjy Kristy Jesosy no angatana isan'irina izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ao antsika amin'ity alahady manaraka ny ity dia ho hitantsika ao amin'ny Lioka toko faharoa ny andimy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Filazantsara araka ny Lioka toko faharoa dia ny andimy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Rehefa hita dia toy izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona ao Jerosalema ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampimonana ny Israely ary ny fanahy masina dia atao aminy. Ary efa nambara ny fanahy masina tany fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahita ny Kristy ny tompo. Ary nenty ny fanahy masina niditra teo amin'ny kianjan'ny tempoly izy. Ary rehefa nampidirina iray aman-dreny ny Jesosy zaza mba hanaovana araka ny fomba ny lalàna ny amin'ny zaza dia nitrotro azy izy ka nidiran'Andriamanitra manao hoe tombo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehany firenena rehetra dia fahazavana ahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olona. Raha ny masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny filaharan'ny texte izay anjarantsika androany ity dia mipetraka raha izay zohina amin'ny tantara nahaterahan'i Jesosy dia miseho amin'ny 7 andro aorianany nahaterahan'i Jesosy ny zavatra izay miseho eto amin'ity fotoana ity. Araka ny didy efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely sy anapetraka tamin'ny fiaina zanak'Israely ka nilazany Jehova hoe ny lahy matoa rehetra rehetra dia hainy Jehova. Hitantsika izany amin'ny Exodosy toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny voalohany dia an'Andriamanitra ka atolotra azy. Ny fandorana ny zanakalahy tokana lamatoa eo amin'ny zanak'Israely dia tanterahina indrindra amin'ny fitondrana azy mankany amin'ny tempoly, tanterahina amin'ny alalan'ny famorana ny zazalahy 7 andro. Ny famorana dia fanekena nataon'Andriamanitra izay entiny ilazana fa hoe oloko ianao, zanako ianao. Ary Jesosy eto dia nentina nanatanteraka an'izany. Izany maha olombelona Jesosy ka araka ny fanekevana-tsika hoe nateraka izy fa tsy olona misehoseho fotsiny ho azy teny fa naka ny toetrantsika olombelona izy dia ny toe-tenantsika mba ahafahany miara-monina amintsika. Io no nankalazantsika amin'ny Krismasy fa nateraka izy fa tsy hoe mirakla fotsiny ihany na tonga avy misehoseho fotsiny tena hoe ity Kristy dia izay fa nanaraka ny fomba ny zazakely rehetra izy tamin'ny fahaterahany dia mampiseho indrindra ny maha-olona azy zany. Ary eto dia tanterahina izany fomba izany dia mbola nanaraka ny fandaminana izay napetraka Jehova Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely izany ho fanoavana ny didiny ary dia nitanterahany Josefa sy Maria izany nitondrana ny zaza tao amin'ny tempoly.
Fa zavatra misy teto amin'ity tantara ity dia nisy an'ity lehilahy anankiray ity izay atao hoe Simeona izay niandry fatratra araka ny voalaza teto ny fampiononana ny zanak'Israely. Ny fampiononana moa dia ny hoe ny fampaherezana fa tonga ny Mesia izay nampanantenana fa mipetraka ao anatin'ny fahakiviana ny zanak'Israely, mipetraka ao anatin'ny famoizam-po tanteraka ny zanak'Israely satria andevozin'ny firenena mifandimbilimby izy ka dia ory ary mahatsiaro ohatran'ny very-hevitra mbola velona ka dia miandro fatratra ny fahatanterahan'ny teny fikasanany amin'ny hoe haniraka Mesia Jehova hanavitra ny zanak'Israely. Ary eto ity lehilahy anankiray ity dia anisan'izany niandro fatratra an'izany fahatanterahan'izany teny fikasana izany izay nampilazain'i Jehova. Ary dia voalaza teto fa dia tsy ahita fahafatesana izy ambara-pahitany izany Mesia izany. Dia rehefa niditra teo amin'ny tempoly, nentin'i Josefa sy Maria teo amin'ny tempoly, Jesosy hanatanterahana ny fomba rehetra amin'ny fanolorana ny lamatoan'Andriamanitra. Eo no nandraisan'ny Simeona an' Jesosy ary tsy fantany avy hatrany hoe ity izany Mesia izany fa ny fanahy masina miteny tao aminy. Ny fanahy masina nampahafantatra azy ny amin'ny efa fisian'ilay zaza izay nampanantenan'i Jehova ny zanak'Israely. Io efa voalaza hatrany amin'ny Isaia ela be ny amin'ny hoe indro isy famantarana ho anareo vehivavy verjina hiteraka zazalahy dia ohatran'izany efa ela no niandrasana an'izany ary dia teto dia naseho ny fanahy masina, nambara ny fanahy masina tamin'ny Simeona izany zavatra izany ka nahatonga azy nanao teny fiderana teto misaotra an'Andriamanitra izy, midera an'Andriamanitra izy manao hoe Tompo ankehitriny ny mpamolonao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Ny filazany hoe alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao dia ny amin'ny fahavononany hiatrika amin'izay ny fahafatesana satria io no famantarana izay nandrasany dia tanteraka ary dia vonona izy ny amin'ny hoe efa nahita ny masony ka dia faly izy dia tsy nampaninona azy intsony ny amin'izay fialany amin'ity tany ity. Isika raha nankalazany Krismasy laotsela isika nankalazany Krismasy dia samy nanevo ny fifaliantsika rehetra isika amin'izany andro fankalazana ny andro Krismasy izany. Fa ny fanontaniana mipetraka fotsiny dia ny amin'ny hoe nanao ahoana tokoa ny toe-pontsika tamin'ny fankalazana izany Krismasy izany. Moa tahaka ny Simeona ve faly nahita nandray ilay Mesia ka dia sainy teny izy hoe ankehitriny ny mpampinomponao dia alefanao amin'ny fiadanana. Ny olona izay manana ny toetra nananany Simeona dia feno fifaliana ao anatin'ny fony ary dia efa mametraka araka ny hirantsika teo hoe hofonenana mamikore ny any an-danitra izay eritreretintsika ho lovantsika. Tena vonona ve isika raha tonga ny fotoana hialana amin'ity tany ity amin'ity andron'io ity. Tsy matahotra ny amin'ny ampitso intsony, tsy matahotra ny amin'ny hoe ho avy ny fotoana hialana amin'ity tany ity satria nahita ny mpamonjy, nandray ny mpamonjy. Raha ny hevitry ny teny ny zavatra izay ambaran'ny Simeona eto dia manambara mazava tsara fa ny fahitany an'io dia manome antoka azy mazava tsara ny amin'ny lalana handehanany manafina an'Andriamanitra ao amin'ny fonenana mandrakizay, manome antoka feno ka tsy namahatra na namikitra ny amin'ny zavatry ny tany izy fa ny fanantenany dia mipetraka ao amin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izany koa no tokony hananantsika izay manana Kristy, tsy hamikitra na hanorona ny fontsika amin'ny zavatra mandalo sy miserana ihany amin'ity fiainana ity izay miovaova
ary indraindray manakarena androany ianao mety rapitso ianao miditra any amponja, manakarena androany ianao rapitso ianao mety tsy hanana ninonino, zay le miovaova zao rehetra zao, tsy azo ianteherana, tsy azo lazaina hoe io no herinao, fa indraindray ny fanananao mety hanimbanao izany. Andriamanitra tsy manao hoe ratsy akory ny fanananao ny zavatra rehetra eto amin'ity fiainana ity, fa zay tadiavin'Andriamanitra dia ny ahazonao antoka ny amin'ny nananao anjara lova ao fiainana mandrakizay, ary izany nahatongavan'ity zanak'Andriamanitra ity dia ny hitaona atsika, hitarika atsika ho any amin'ny fonenana mandrakizay, zay lovantsika maharitra rahatra izay. Tsy manampanantena atsika velively ny soratra masina ny amin'ny zavatry ny tany, tsy nampanantena ninonina eto ambony tany ho lovantsika Jesosy raha tonga dia tia izy, fa isaky ny mampianatra izy dia ny amin'ny fiainana mandrakizay, zay io tsy azon'izaniza angalarina, ary io tsy miovaova, io tsy misy fahavalo, fa ao ny fonenana zay misy ny fiadanana sy fitsarana mandrakizay. Io no andrasantsika, io no fanantenantsika, io no fiainantsika. Tahaka ny Simeona niandry fatratra an'izany izy, kanefa tsy tonga amin'izany fahafatesana zany izy raha tsy mahita ilay fampiononana zanak'Israely. Ary izany zava-dehibe dia ny olona ao anatin'ny fahakiviana sy fahaverezan-kevitra sy ny famoizam-po no isehoany ilay zanak'Andriamanitra, mba tsy ho kivina ho resy amin'izao fiainana izao, fa hanana fanantenana hoe ay misy ny lova tsara indrindra ho an'ny olombelona zay entiny ity zanak'Andriamanitra ity. Raha ny soratra masina moa dia Simeona ihany no voalaza eto, fa raha toizantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ity dia misy vehivavy anankiray ihany koa zay niandry fatratra an'izany fanomezan'Andriamanitra ny zanany dia ny mpaminany vavy antsoina hoe Ana. Io koa dia vehivavy antim-panahy hoy ny fitenenana, zay nitoetra ho mahatoky niandry ny famonjena zanak'Israely izy atamin'ny fivavahana sy ny fifadikana araka ny voalaza ny soratra masina. Dia faly koa izy nahita izany famonjena izany, dia mampiseho amintsika fa tsy ho an'ny lehilahy fotsiny ihany, fa ho an'ny vehivavy koa, dia tsy avakavahan'Andriamanitra hoe ny lehilahy ihany no mahazo ny famonjen'Andriamanitra, fa ny olona rehetra izay mandray ny zanak'Andriamanitra. Zava-dehibe ny ananantsika izao texte izao, fa toy ny fankalazantsika ny Krismasy dia ny lazantsika fa isika tsy nahita an'i Jesosy teraka maha izy azy, tsy nahita azy amin'ny maha olona isika, fa isika mino izay ambaran'ny soratra masina, ny amin'izay zavatra niseho rehetrarehetra eto ka afaka miteny, tahaka n'izy ireo ihany koa tsika ny amin'ny hoe ny maso efa nahita ny famonjenao. Ary isika mandova izany asa famonjena tanteraka izany. Amin'ny andron'ny Simeona reto mbola tsy feno tanteraka ny asa famonjena, fa nahita ilay hitondra ny famonjena izy ka dia nifaly. Fa isika kosa mandova ny asa famonjena izay vita ny Kristy Jesosy, feno, tsy misy zavatra takina amintsika intsony, tahaka ny fivavahana sasany izay miezaka fatratra ny amin'ny hoe ny asa ataontsika no hanamarinana antsika, fa atsoina lehibe izany. Fa Andriamanitra tsy mitaky ny asa ataontsika, satria tsika manota isan'andro amin'Andriamanitra dia tsy misy asa tanteraka eo anatrehantsika raha ny asantsika no jerena. Fa Andriamanitra nanolotra ny zanany ho antsika, ary izany mahatonga ny soratra masina amintsika manao hoe finoana no azontsika famonjena, finoana no andehanantsika, fa tsy amin'ny asa, ary tsy ny asantsika no azona famonjenantsika, fa raha izany dia mampifoana Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ny asa izay vitan'i Kristy ny tanterahiny feno sy tanteraka hatramin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana no raisitsika ankehitriny ka inoantsika, ka na dia tsy nahita aza tsika
dia lazain'i jesosy fony izy mbola tety ambony tany manao hoe sambatra izay tsy nahita nefa mino. Raha misy ny olona sambatra indrindra zany dia isika zao izay lazain'i jesosy hoe tsy nahita kanefa mino azy isika, ary isika izay mino azy dia hanana anjara ao amin'ny fanjakany rahatr' izay ka tsy isimy eo narery ihany no hiala amin'ny fiadanana amin'ity fiainana ity, fa izay rehetra mino azy koa dia manana an'izany fanantenana izany. Ka dia tsy very hevitra na lany andro reraka amin'izao fiainana izao isika, na ho kivy amin'ny zavatsarotra hatrehina amin'ity fiainana ity, fa manana fanantenana kosa isika ny amin'izay lova tsara izay omanin'Andriamanitra sy nomeny atsika maimaim-poana. Koa i Paoly apôstôly hoe raha ny zanak'Andriamanitra aza nafoino atsika tsy omeny atsika miaraka amin'ny maimaim-poana fa ny zavatra rehetra, koa dia tsy manahiny amin'ny zavatra ny tany isika, fa ny fiainana mandrakizay izay fanomeny atsika, io no asain'Andriamanitra ho fikiritsika sy ho tazonitsika hatramin'ny farany, araka ny teny Jesosy manao hoe tany mafy izay anananao mba tsy hisy akany satroboninahitra ao. Izany no zavatra fonosin'izao teksta anjarantsika an'io izao. Tsy ho variana fotsiny ihany sika mijery hoe Jesosy zaza dia vita ny krismasy nankalazana teto dia mangina amin'izay, fa mitohy amin'ilay fanantenanany amin'ny hoavy sy maharitra mandrakizay ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny fandraisantsika izany zanak'Andriamanitra zany ho ao am-pontsika, ho amin'ny fiainantsika, amin'ny asantsika, amin'ny fifandraisantsika, amin'ny fifaneraserahantsika amin'ny rehetrarehetra, amin'ny ananatsika azy amin'izany rehetrarehetra zany no zava-dehibe izay tian'Andriamanitra ho fiainantsika zanak'Andriamanitra. Ity Jesosy ity dia ambaran'ny soratra masina eto hoe ity no fahazavana ho an'ny firenena rehetrarehetra. Mitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao efa tafiditra lalina ao anatin'ny aizinota, ka na dia ny ratsy aza amin'izao fotoana izao dia ataony olona hoe io ny tsara. Ny fomba ratsy rehetrarehetra no indraindraina amin'izao fotoana andro iainantsika izao. Tsy mahafantatra ny ataony intsony ny olona, tsy mahafantatra ny alehany intsony ny olona. Izay mahatonga ny olona hoe mitoetra ao anatin'ny aizinota. Fa izay rehetra mandray azy kosa dia omeny fahazavana, fahazavan-tsaina. Ary izay mahatonga an'i Jesosy manao hoe ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Izay manana an'i Jesosy dia tsy mba mandeha amin'ny aizina mihitsy izy, fa mahafantatra ny alehany, mahafantatra izay andrasany, mahafantatra izay hiafarany raha tonga ny fotoana izay hialana amin'ity tany ity, raha mbola tsy tonga moa izy eny amin'ny ranon'ny araka ny fanampanantenany, fa tsy maintsy ho avy izy. Ary raha ho avy izy dia isika tsy matahotra an'izany. Izao tontolo izao mihorohoro rehefa miresaka mombany hoe ho avy ny farany izao tontolo izao, efa miseho daholo ny famantarana, dia mihorohoro ny olona. Dia farany mamboatra trano any ambanin'ny tany mba hoe mba tsy raha misy ny faran'izao tontolo izao, misy ny guerre sy ny sisa, dia mamorona trano mafy any ambanin'ny tany mba tsy ho tratran'ny fahafatesana tampoka. Tsy maharo azy zany. Tsy maharo azy zany. Fa na dia hanao ny fanambanin'ny ranomasina aza isika hoe ny tenin'Andriamanitra ho fiherena, dia tsy maharo atsika zany. Na hanorina ny akantsika eny amin'ny kintana aza isika ho izy ny soratra masina, dia ho azerako ave noho i Jehova. Amin'izao fotoana izao manko efa miezaka any amin'ny fikarohana amin'ny fomba ahafahana miaina sy mipetraka eny amin'ny habakabaka any amin'ny tsy hita maso any olombelona. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa na any aza ianao manorina ny akaninao dia azerako avy any hoy Jehova. Tsisy afaka hialantsika ny amin'ny farany, fa tsy maintsy hiseho amin'izany andro faran'izany avokoa isika rehetrarehetra, fa izay manana ny zanak'Andriamanitra no manana fanantenana ary faly mandrakariva eo amin'ny fiainana. Koa engane isika rehetra mba ho tahaka ny Simeona, miandry fatratra amin'ny fahatokiana sy ny faharetana amin'ny fanantenana isika ny amin'ny fiavian'i Jesosy indray. Tsy ilay fiandrasana azy ao amin'ny tranonomby intsony no anjarantsika amin'izao, fa ny fiandrasana azy izay ho avy eny amin'ny ranon'ny amin'ny voninahiny lehibe, ka dia isika zandriny, zanany, rahalahy ny anabaviny dia faly hitsena azy. Tsy tahotra antsika ny andro farany, tsy tahotra ny mino ny andro farany,
fa fifaliana ho an'ny mino. Tsaroko tsara ny tenako tamin'ny vao niova fo kristianina lasa nahita tsiro ny mamaky baiboly zany. Eo amin'izany mana raha izao ianao Jesosy ny tonga dia tena mahafinaritra satria mahatsiaro an'le herim-bata le aim-panahy velona ianao satria ianao hamaky tenin'Andriamanitra foana isan'andro ianao tena tsy vizana mihitsy mamaky ny tenin'Andriamanitra dia mahita tsirony amin'le tenin'Andriamanitra dia hoy izy ianao raha izao kay fitiavan-tena ihany zany rehefa tena jerena. Mbola maro ny olona mitoetra ao anatin'ny aizina dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ndehany ianao toria amin'ny filazantsara harany lasa pastera kay lasa mitory ny filazantsara hoe mbola maro ny olona izay mitoetra ao anatin'ny aizina. Miandry ianao ny reny olona reny, miandry ianao reny olona reny. Ianao ilay fahazavana izao tontolo izao, ianao no men'Andriamanitra n'ilay fahazavana dia Jesosy ilay fahazavana no mitoetra ao anatinao, tsy maizina izy. Fa raha raisinao Jesosy dia miposaka aminao ny fahazavan'Andriamanitra. Ianao no hanazava an'ireo olona izay mitoetra ao anatin'ny fahafatesana. Ianao no hanangana azy ireny amin'ny maty. Ianao no hanome azy ny fanantenana. Ianao no hampitraka ireo mitanondry. Ianao hanome fanantenana an'ireo mamoy fo. Ianao no andrasana amin'izany. Mbola miandry antsika ny Tompo ary mbola maharo-po izy. Izay ny mahatsara an'Andriamanitra, tia Andriamanitra antsika ity. Tsy maimaika ohatra antsika olombelona izy, fa maharo-po izy. Mbola misy olona tiany hovonjena. Na dia atao hoe ratsy aza, miharatsy aza ny olona, dia ny Tompo maniraka antsika ho fahazavana. Manana asa isika, manana andraikitra isika, izay nandray an'ity zanak'Andriamanitra ity. Hilaza sy hanambara an Jesosy Kristy fahazavan'izao tontolo izao. Dia samotain'ny Tompo isika hahery amin'ny fanatanterahana ny asa izay napetraky ny Tompo amintsika. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ray sanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka ny voninahiny Jehova, efa miposaka ao amin'ny ra'ao eto amin'izao tontolo izao.